bon tsy manosina tsy miteny ratsy a fa sorena tompoko sorena be ela be ny tenenanay hoe atsangano ry banque mondiale aloha ny politique sectorielle ny élevage tsy mihina zany plan directeur sectoriel zay plan atreto le ministre vola mangina be fanontaniana hoe orangatia ohatrina marina vola efa alohan'ny malagasy amin'ny resaka jirama miarabantsika rehetra zany androany fa 20 volana janoary 2024 manao an'izao sary zao ny antony de azo lazaina hoe tsy zavatra mandeha eto amin'ny tany sy firenena fa ny teo ihany ny teo akoatr'izay de misy zavatra fanapa-kevitra raisy mitondra zay azo lazaina koa fa tsy mandeha amin'izay laoniny amin'izao ora resako zao mbola tsy mivoaka ny rapport de mission an'ilay iraky ny FMI dikan'izany de hoe ny zavatra tsy mazava ao hatreto de tsy fantatra hoe azo volontsika na tsy azo vola raha ny fomba ny FMI ohatran'izao aloha zany de hoe tsy azo volontsika fa ao anatin'izay nefa be dia be ny zavatra hitranga raha tadiditsika de conditionnalité an'ny FMI tamin'ny volana jolay 2024 natonga ny fanjakana Rajoelina niongana ny conditionnalité an'ny FMI tamin'izany de zavatra mazava be resaka jirama redressement an'ny plan de redressement ny jirama de ny aveo ny afahana mametraka ny statut vaovao ny jirama zay zany ray voalohany faharoa ny resaka hoe anokafana ny base filiara ankehitriny zao zany de mbola tsy zavatra mazava zany zavatra resaka rehetrarehetra zany lazain'ny zava-misy zany de hoe nafinaritra be honya ny fiaraha-miasa fiaraha-midinika tamin'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo de eo zany tsika mitonga saina hoe bon inona nafinaritra ny mission ny FMI tamin'ny angovo tamin'ny resaka ministeran'ny énergie sy nina moa izy teo ny miaraka fa hatreto zany de miteny antsika malagasy misy zavatra tsy mazava tsy zavatra mandeha eto Madagasikara ary zavatra mampiahiahy be voalohany indrindra zany talohan'ny faran'ny taona de tonga teto ny EDF satria fantatry ny EDF fa ho avy ny FMI ny volana janoary de manindry be ny EDF hoe zay hiditra ao anatin'ny volobe sy hiditra ao anatin'ny sahovika sy volobe de fananaovako vazavazy iny hatreto nefa deoka azavam-be sy maro zany hoe tsy mazava ny ken'ny fanjakana ve satsia nidiran'ny EDF ao anatin'ny volobe sy sahovika zay zany ray voalohany de ina ny fanapa-kevitra ho raisin'ny FMI amin'ny fampidirana ny EDF ao anatin'ny sahovika sy volobe satria ho conditionnalité an'ny FMI ho ia ny anokafana amin'ny ireo anosehana any volobe sy sahovika matoa ny azakazaka teto ny EDF faharoa zany ao anatin'ilay plan de redressement ny jirama de tsy zavatra resaka nataon'ny malagasy maika be ny fanjakana anao an'ilay kabary de ny antony tsotra be raha mandeha ny accord ny FMI
dia hivoaka koa ny 100 millions de dollars, miampy 100 millions de dollars amin'ny Banque mondiale amin'ny DPF, Development Policy Financing, zany hoe aide budgétaire natao hoe DPF. Misy vola 100 millions miantona ao. Dia maika be zany ny fanjakana anekena ny FMI izay zavatra rehetrarehetra lazain'ny FMI eo. Amin'izao fotoana izao koa dia mbola tsy mazava koa izany izay. Ho anahy izany manokana dia hoe raha te hanao nareo ary fanjakana dia ndana aloha mba veriny kely ny revue sy ny recommandation Castalia Strategic Advisor izay nivoaka tamin'ny 2020 dia 2019-2020 dia averiny jerevana lay revue nataon'ny FMI tamin'ny Jirama. Ary teto dia resaka mamefo no zava-mitranga. Nandray mbavara ilay Prime Ministre tsy niteny na nanosika niady amin'ny fahalovana ao anatin'ny Jirama. Reny fanomezana gropy sy alternateur na transforeny efa volana nivoaka tao anatin'ny LID ary ny volana efa nivoaka tao anatin'ny PAEP. Dia manontany ianao hoe inona zany no tena paika, maninona ny tsisy resaka ataon'ilay Prime Ministre sy ilay Ministre vola momba ny resaka kolokolo sy fahalovana ny Jirama io. Ny vola nivoaka rehetrarehetra ao anatin'ny Jirama io dia aleo hazava be sy maro. Olona roa tsy maintsy mahalala an'izany, ny Ministre vola sy ny Prime Ministre. Hatreto ilay Ministre vola mangina be fanontaniana hoe orangatia ohatrinona marina vola efa alohan'ny malagasy amin'ny resaka Jirama. Tsy asianareo sira le resaka. Miodikodinao nareo Prime Ministre, Ministre vola momba ny resaka Jirama, resaka vola. Ny en présidence tsy mieritreritra resaka vola. Miala tsiny tsy mieritreritra resaka ady amin'ny kolikoly. Miala tsiny dia lalaovan'ny Prime Ministre fotsiny, lalaovitra Ministre vola fotsiny. Ole reto manitra be le firenena. Ozy izy le namanatry hoe satria mampatonga antsika ohatran'izao izy dia ny incompétence. Fa ankoatran'ny incompétence dia ao mihitsy ny fahalovana. Ka miakatra ny feo. Miakatra be le feo. Tsy ho lalaovan'ny karana fotsiny tsika e. Tsy ho lalaovan'ny Ministre vola fotsiny tsika. Fa alao hazava be le resaka. Alao hazava be ny resaka. Inona daolitaolina ny fanapahan-kevitrareo ary avoay ny situation an'ireo partenariat public privé amin'ny saofika sy volobereo. Ohatrinona nefa ny vola nalatsaka ny fanjakana, ohatrinona daola ny vola trosatrosain'ny fanjakana. Tsisy resahana. Efa nandatsaka 63 millions d'unités de compte ny bady. Resaka énergie zany tsy misy mazava. Natao inona io? Aide budgétaire io. Jirama zay. Jirama fotsiny zay hoa. Dia andeha ndraiky koa dia aboka manaraka. Andeha koa conditionnalité an'ny resaka angovo. Vitany angovo manko dia resaka arenan-kibon'ny tany vavety. Nivoaka tao anatin'ny fangina ny ministry fitrandrana arenan-kibon'ny tany. Fanontaniana dia hoe inona stratégie anao sokafana ny permis. Sao dia tokony tsy sokafana aloha le permis fa atao ny fanadiovana e. Atao ny purge. Lazainao fa mieli-patatra eraky ny tanàna, ifantatry izany e.
des exploitations illicites et illégales partout à Madagascar, par des Chinois, par des étrangers. On ne dit rien. Mamoaka le olona de hoe atsary ohatrinona marina ny tokony volana ho ampidirindreo fitrandrahanindreo. Aiza dao no fandeha amin'ny vola. Lasanareo fa hoe 103 équivalent à 303 millions de dollars. Tena niditra tao anatin'ny kitapo-mbola mpanjakana ve zany? De inona nampiasana an'le vola? De manontany tena anao, tokony 103 millions de dollars ve? De be lehibe resaka volamena, resaka pollution volamena amin'ny fampiasana mercure. Navoaka ny chef ONUDI ny rapport ary ny cartographie misy an'izany fitrandrahan'izany. Maninona zany tsy resahanareo? De miandry ny olona foana nareo hanapoaka an'le izy. De ohatrinona fandeha volamena rehetra, inona mesure andraisan'ny ministeran'ny harenan-kibon'ny tany amin'ny resaka volamena fotsiny aloha. Ahoana ny volamena voaka miditra eo? Ny any ivelany resaka statistique officialy no milaza fa hoe tamin'ny andron'ny Ringara-Jonary Mapiana de efa namokatra napiditra volamena 3 tonnes tao amin'ny banque centrale. Niasa be ny anora amin'izao fotoana zao tsy menatritsika ny tena me 10 kilao. Eraky ny tanàna nefa dia ny chef ONUDI no miteny fa misy fitrandrahana mampiasa 18 tonnes de mercure. De miteny zareo hoe la pollution engendrée par l'utilisation des mercures est significative sur l'environnement. Nanaovako émission zany re mandeha tany resaka mananjary ihany ve resahanareo? De izao le izy misy zany ny teny amiko, or madama raha izany 14,5 tonnes zany ka miteraka 2,500 millions de dollars. 2,500 millions de dollars. Nahoana tsy mipaika aminatin'ny fiarahamonina zany na ary ny fiarikakirenena anatiny. Mazava be tsotra. Tsy ny mpitrandaka madinika loatra ny tena manao an'le volamena be voaka. Aiza daholo reo? Iza manao azy? Ny mpitrandaka madinika manao. Fa fitrandrahan'ny sinoa. De iza koa ny ankoatran'ny sinoa? De maninona raha tsy miteny? De andrasana daholo. Zany rehetrarehetra zany de miheveritsika menakavy fa mety apetraka foana, mety ho fitakin'ny FMI satria efa nitakiny foana zany. De ho teren'ny FMI ndraiky koa hoe raha mila vola 100 millions de dollars nay ary 100 millions de dollars ny Banque mondiale de izao Skafi Bastuliara Varmata quand les présidents de l'Assemblée nationale en font pas mieux de coup de nous. Dia, ça je vais monter. Mais alors, tiens, on va quoi son marfui bé? Devo togliere il rabe faigno. Ma casita che macatella tupco. Ianao no teny hoe stop. Zay tsy makasitraka ny Varmata. De manatenanao zahay. Manatenanao zahay fa non pour Varmata. Ary sasany de manomboka zao. De efa miteny malagasy ary efa tsy mijoro sika ka manenjika an'ireo vahiny. Ary manao ny tokony atao amin'ny FMI sy ny Banque mondiale de ataon'ireo mamaitsika.
teboka fahatelo teny banque mondiale sy FMI ireo zavatra rehetrarehetra vazavazain'le présidence sy mialatsiny Andriamatoa colonel Mikael Randrianirina resaka kavinombene dia tombotsoa manokany Bovima ary volan'ny FSRP io efa miteny tany tanàna miteny ray aman-dreny be amin'ny tanàna any Androy hoe tsy misy mety aminay io resaka kavinomby io Bovima io maninona zay tsy mahazo manao abattoir aux normes industrielles maninona malagasy ty mahazo ny fanampiana amin'ny volatro saigny anamboarany ny fiarikareny de lasa ianao ialako tsiny Andriamatoa colonel lasa ianao Bovima de ho ampianao amin'ny kavinomby Bovima zay nahazo vola tamin'ny Kazefy mahazo vola amin'ny AFC mahazo vola amin'ny GASP de mbola piny FSRP ny programme zafady ny plan directeur de secteur élevage de Madagascar ny FSN nanampy volana de tena miteny foana zay iny tompoko mba tsy lazana hoe manompa sy manozona tsy manozona satria voarara ny fianakaviana aza manozona fa manjary bon tsy manozona tsy miteny ratsy fa sorena tompoko sorena be ela be ny tenenanay hoe atsangano ry banque mondiale aloha ny politique sectorielle ny élevage tsy mihina zany plan directeur sectoriel zay plan ny gestion de cheptel ary ny contrôle système de contrôle anay cheptel ray manontolo amélioration génétique ny resaka circulation des bovidés de miaraka amin'ny resaka identification du bétail fantatry ny olona rehetrarehetra fa azo lalovana zany fa vola be ny ao anatin'ny resaka omby kanefa ny hoanay lehibe izy ho an'ny olona mpanao asa fampandrosana ny eny ambanivohitra de aleo fantatrao Andriamatoa colonel mamono ny tatsaha efa tsy manampy ny tatsaha nareo fa le zavatra politika atao io mamono ny tatsaha angalarin'ny olona ny omby de vonoan'ny olona tatsaha fa rehefa lasa ny omby ny fitaovam-pamokarana zay an'le tatsaha kely no manjavona anatin'ny ray andro ny tahirim-bola lay tatsaha zay miezaka tsy misy fanampiana le fanjakana manjavona anatin'ny ray andro ny resak'omby de alao aza mabe zany no fiainana malagasy matony resana barea de fiainana malagasy tompoko de ny omby ka za lalaovinareo amin'ny Bovima fa kavinovy zahay nda natanina banque mondiale sy ny FMI conditionnalité anay zany akatony le Bovima mampalahelo be monsieur Andriamatoa Mikael Randrianirina laza ianao fa hanampy anay eo Androy avy amin'ny tanàna ianao ka ataovy ny tokony atao 1,200,000 mahery de dollars 1,277,000 angamba izy teo de dollars l'équivalent de 27 milliards de francs 27 milliards de francs mihodikodinao Androy eo le izy malala de mahazo vola
Fa izany rehetrarehetra zany fanontanianao raha natao ny fonds d'investissement et d'équipamentation régionale ho an'androy fotsiny en tant que pilote tena de zay vola 1,200,000 $ zay raha te fanafana nanangana ny fonds revolving na fonds d'investissement et d'équipamentation régionale. Fa io de mifanontanianao 27 milliards hoy aho. Vidy osy mandeha atsaro. Tsy fantatra hoe iza no bénéficiaire-n'izy. Maninona tsy ataonareo formel le zavatra? Maninona tsy ampalalanareo ny olona le zavatra? Manontany ny olona ianao ty sisan'ny olona hoe zay meny azo lazaina osy izy ny anarany. Docteur Zavosolo miteny hoe amamy be ny fidiana Bovimany Osinaï. De fanontanianao ahoana moa zany resaka osy io? Ahoana le resaka osy fa pour 27 milliards de francs hoy aho. Tsy ao anatin'ny resaka politique sectorielle na amélioration et gestion du bétail. Ny resaka kapinainy fotsiny zany resaka eto. Nanontany olona rehetrarehetra misy financement na fijerevana ve ny CPR, Centre Pépinière de Reproduction? Non. Misy politique ve ny resaka développement ny élevage caprin? De ntomaly anamako. Tomaly zoko vavy miteny hoe saky nala LPA. Tena nala LPA fa marché tsisy ohatr'izany ange. Ny hitako tam'izany nanao fampandrosoana ny asa tanana amin'ny resaka angora, tapis mohair, fipina angora. Fa ozy izy le namako kaiky ozy izy mamay ny olona dia hena sy ny ronono. Tsisy politika eny am'izany. Misy CPR anakiroa ny efa nijerevako. Misy ray ao akaiky ny Tuléar ary ny ray ao Androy. Ahoana momba an'ireo? Tsy misy resaka. Manontany ianao misy ve ny système na identification du bétail? Tsy misy resaka. De ozy zany hoe rehefa lasa zany le entreprise osisoa manao affaire mividy eto sy mividy eto de zay manakaviana mamindra le osy satria tsy misy identification iny, tsy misy suivi iny, tsy misy plan iny de voaka ny 27 milliards. Fa le fipina tsaniny eo. Wanakona mbola piko ny fanontaniako 27 milliards zany ve Andriamatoa colonel de tsy nafana nanana fomba nananganana tena hoe sehatra miodana ao anatin'ilay fampivarana le fipina osy. Fantatrao nge zany fantatrao fa ny olona ny tanàna anisan'ny fiompiana mahasarika ny olona be ny osy. Na io fantan'ny olona tsara zany hoe osy akana hena boer de ny osy akana ronono. De eto sika ny abobo zany nge ny akana ronono amin'ny osy. Tabataba be zany ahaka ny hoe ahoana ny fandehan'le 27 milliards tamin'ny nomeny mionjo ny entreprise osisoa. Ahoana momba an'io? Na vita an'izay tokony ho vita zany raha nananganana tena pilote, programme pilote na amélioration génétique, gestion de cheptel tamin'ny resaka osy fotsiny. Fanontaniana manaraka nefa de izao rehefa miditra ao Bovima zany le osy reny de makaiza ny vola rehefa avy eo. Miverina amin'ny osoa ve? Entreprise osoa ve? Miverina ny coopérative mipiopiosy ve? Mampalahelo nefany reo coopérative mipiopiosy Andriamatoa colonel Mikael Randrenirino. Tsy misy mazava.
any de mitsifitra zany ny zavatra io. Iza mahazo an'lay tena tombotsoa le 27 milliards. Mazava, ekena, tsy trosy io. Fanampiana tsy ny tapody. Fanampiana tsy ny tapody ary io tsy natao kosa amelomana olona tokana. Povima. Malahelo zay. Alao de tenenanao malahelo izahay. Mbola ao ny resaka koa. Mitra koa de amin'ny mabella. Fa le tena hoe tombotsoa ho an'ny tantsaha, ho an'ny piompy tsy misy. Malahelo zay. Atao tongany daholy any amin'ny Banque mondiale sy ny FMI fa malahelo zay. Makasitraka. Henonao ngamba zany, henontsika zany.